Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika riavako malala tratra ity sabotsy faha-efatra amby roapolo ny volana jolay ity dia ny fahasoavan'ny tompony ampaherentsika riavako ary ny fifaliana nenika ny fiainantsika isan'andro. Ny mofinaina voalahatra ao antsika riavako amin'ity sabotsy ity dia ny boky ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahaenina ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary rehefa norarahan'ny fanamasina tsy hitory ny teny tany Azia izy dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia ka efa tonga tany an-tsisiny Misia dia nitady akany Bitinia fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy dia nidina tany Troasy. Ary no ny alina dia nisy fahitana ny seho tamin'ny Paoly ka indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitaha mankaty Makedonia ka vonjeo zahay. Ary no nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay akany Makedonia izahay satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Ary ny ondrana antsambo ny tany Troasy zahay dia nizotra nakany Samotrakia ary no ny ampitso dia nakany Neapoli ary no ny ala teo zahay dia nakany Filipi izay tanàna voalohany amin'ny sarantanin'ny Makedonia sady zanam-panjakana ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy zahay. Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady zahay nankeny amoron'ny ony. Izao nataonay fa nisy toerana fivavahana ary mipetraka teo zahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Ary nisy vehivavy atao hoe Lydia mpivarotra lamba volomparasy avy any an-tanànan'ny Tiatira izay nivavaka tamin'Andriamanitra dia niaino izy. Ary ny tompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nilazain'i Paoly. Ary rehefa natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankohonana dia nangataka izy ka nanao hoe raha ataonareo mahatoky amin'ny tompo aho dia midira ao an-tramoko ka mitoera aho dia naniry anay izy. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara izay nangon'ny lioka mikasika ny dian'i Paoly tany Makedonia ity eto am-pilatanantsika ity riavako malala. Azontsika hitarafana ny lalana izay hitondran'Andriamanitra, ny lalan'Andriamanitra hitondranan'ny mpanompony, ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika mpanompony. Miharihary amin'ity eto am-pilatanantsika ity riavako ny lalan'Andriamanitra fa tsy voatery hitovy amin'ny lalantsika mihitsy. Ary misy fikasana be dia be ety anatintsika ity. Saingy ny mpanompon'Andriamanitra tahaka antsika dia rehefa apetrakantsika amin'Andriamanitra ireny fikasana ireny dia manana ny lalana izay hitondrany antsika mihitsy ny tompo. Raha toa ka jerena izany lalan'Andriamanitra izany dia misy lafin-javatra vitsivitsy ahafantarantsika marodrefy, ahafantarantsika ny lalan'Andriamanitra amin'ny tsy lalan'Andriamanitra na ahafantarantsika ny tsy lalan'Andriamanitra amin'ny lalana hitondran'Andriamanitra. Dia eo ary ny andininy fahadimy izay resahan'i Paoly na i Lioka moa no mitantara hoe ary rehefa norarahan'ny fanamasina tsy hitory teny tany Azia izy dia namaky ny tany Frigia sy Galatia. Ny programan'i Paoly na ny fandaharam-potoanan'i Paoly dia hitory teny, hitory ny filazantsara. Fa eto dia nosakana ny fanamasina tsy hitory ny filazantsara tany Frigia sy Galatia. Tsy no hazavain'ny asan'ny apôstôly, tsy no hazavain'ny tompo mihitsy ny antony nanakana ny fanamasina. Ny fanamasina manakana tsy hitory teny any Frigia sy any Galatia.
raha ohatra ka jerena amin'ny saina mazava teny hoe fa ahoana koa raha fangamo tsy asan'andriamanitra natao tany Frigis tany Galatia fa nahoana no sakana ny fanan'andriamanitra tsy andeha ho any. Ary faharoa de izao mbola nandeha any izy dia mieritreritra tonga tany akaiky ny Misisy Bitiny de mbola tsy navelan'ny tompony koa itory teny tany any. Avako malala misy lafin-javatra izay indraindray maharesy lahatra atsika mihitsy hoe tokony atao le izy le zavatra tsy hoe ratsy tena tokony atao mihitsy saingy tsy sitrapon'Andriamanitra tsy zay rehetra ataotsika hoe everitsika ho mazava ndraindray de sitrapon'Andriamanitra. Andeha hitory teny andeha hitory filazantsara ny Bitiny any Frigy any Misy i Paoleto sy ny namany saingy nrarahan'ny fanamasina izy. Nrarahan'ny fanamasina izy tsy ho any tsy andeha akany amin'izany toerana zany. Ny antony de tsy zay ny zava-dehibe. Tsy ny fahafantarana ny antony zava-dehibe ka zay tsy ny tansahan'ny Luka ny antony fa nitohy ny tantara no ny tantarain'ny Luka. Ny lalan'Andriamanitra atsika de izao tsy mora ny mamantatra ny lalan'Andriamanitra. Misy lafin-javatra be dehibe eo fiainantsika everitsika mihitsy hoe naninona ara ny tsy nomen'Andriamanitra ahy nefa fantatry fa mahasoa azo ao. Tahaka ny Paoly nieritreritra tamin'ny fotoan'andro ny hoe nahoana ary zay no sakanan'ny tompo tsy hitory teny tany Bitiny inona tsy nitory teny tany Frigy tsy asa tokony natao ve zany fa nahoana ny sakanan'Andriamanitra. Misy zava-davatra ndray isisiatsika mihitsy everitsika ho mety kanefa tsy ataon'Andriamanitra ao atsika lizy na tsy men'Andriamanitra na sakanan'Andriamanitra fotsiny zao. Ianao mieritreritra hoe ahoana mo andraikitra tsy tokony ataoko ve ty fitahina tsy tokony ho avy io zavatra tsy tokony ho tanterahako ve ty tsy tokony ho karakaraiko ve ny zavatra ohatr'izao tsy mety ve nanaovana an'izao raha ny filazantsara ny vakina mety misy zavatra ohatr'izao mibetsaka eritreretintsika ho mety sy tokony atao mihitsy ary satria mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay nampianarana antsika. Tahaka amin'ny Paoly eto mahafantatra ny tenin'i Jesosy hoe mandehana mitony filazantsara saingy ny sakana ny fanamasina de mety ohatr'izay koa tsika ry havako malala. Tsy mora ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra saingy izao Andriamanitra ihany amin'ireny asa everitsika ho tsara ireny fanaraka amin'ny soatra masina ireny de Andriamanitra ihany no manova ny diantsika na manakana ny lalantsika amin'izay lalana iveriny fa ahasoantsika na tiany ho tanterahintsika. Zany hoe misy asa zany tena maharesy lahatra anao, misy fikasana tsara tena maharesy lahatra anao satria mifanaraka amin'ny soatra masina, satria mifanaraka amin'ny nofinofinao, mifanaraka amin'ny zavatra ny joroanao, mifanaraka amin'ny vinanao aza lay izy de verinao lalan'Andriamanitra le izy ka tsy lalan'Andriamanitra de izao Andriamanitra ihany no mandresy lahatra anao rehefa aveo. Andriamanitra ihany no mandresy lahatra anao amin'io lalany hoe manazava aminao ao arina amin'ny fomban'izy Andriamanitra ny hoe tsy hina ingely lalany ary rehefa amin'ny fotoana anakanan'ny tompony tsy ho tanteraka inofinina ny zavatra tena everinao izy iny amin'ny fotoana anakanan'ny tompony iny de mbola tsy azonao le izy fa afaka fotoana fohy ao aorinan'io fotoana tsy lava aorinan'io dia tarihin'ny tompo amin'ny lalana hafa ianao de azonao amin'izay ny dikany manao hoe aika tsy izy le izy tsy iny le lalana fa ity le lalana. Dia ho ihany filazany Lukas mitantara hoe nialina iny ihany dia nahita fahitana i Paoly de nahita fahitana lehilahy izay niteny taminy manao hoe mita makaty Makedonia. Tsy noeritreretin'ny Paoly mihitsy nihita tany Makedonia. Zara-tany tsy mahazatra azy Makedonia. Makedonia zany de ny fanjakana Grika zany io Europe io. Mbola aty Azia minoro tsika raha ohatra ka miresaka amin'ny Frigy, Galatia, Troasia, Misy sy ny sisa rehetra dia mbola pahany amin'ny faritany Azia minoro io fa rehefa hita ny Makedonia kosa de hiditra amin'ny faritany hiditra ny Europe izy raha izay no zay atsika amin'izao tontolo iainantsika izao hiditra amin'ny Grika zany amin'ny faritany Grika izy. Raha ohatra ka ao aorinan' izao itenenantsika izao tsara ny toko 20 fa manaraka fa tonga ny Atène ny Paoly. Zany hoe tian'ny tompo zany hitondra ny Paoly ho any amin'le civilisationna faratapony de ny civilisationna makedoniana sy ny fahendrena Grika tamin'ny fotoan'andro. Paoly tsy nieritreritra an'izany mihitsy
paoly de nieritreritra ty azia minora nieritreritra ty am'reo toerana ataty ambany vohatra nieritreritra tam'le toerana zay tsy nana programa mihitsy izy hoe andeha hita ho any makedonia saingy nampahitany tompo fahitana ny lalan'andriamanitra ny lalan'andriamanitra de zao misy fomba entin'andriamanitra mandresy lahatra atsika io tsy azo anaovana règle de trois zany hoe iteny amiko amin'ny nofo zany andriamanitra raha riva satria ny sakanany ty na hoe asandray zao zay fahitan'andriamanitra avy ohatra ny tsy nety le zavatra nangatahako iny tsy zay loatra tsy lay fahitana loatra ny zava-dehibe eo fa lay afatra lay fahitana hoe andriamanitra ny mampahafantatra anao ny lalana fantatr'andriamanitra fa tokony hitondrananao paoly any de nieritreritra zavatra tsotsotra raha jahena de ohatra ny tsotsotra kokoa ny amin'ny friki tsotsotra kokoa ny amin'ny bitini tsotsotra kokoa ny any galati fa ny zavatra miandry any paoly ao makedonia jereo tsara ny toy ny tantara hatrany atelina de zavatra sarotra sady zavatra sarotra ara-batana no sarotra ara-tsaina ny miandry azy aza mieritreritra ary fa manao hoe ny lalan'andriamanitra de tsy maintsy ho lalana mora mandrakariva ny toy ny fahitany hoe mitamaka ty makedonia de izao lalana sarotra jereo tsara ny toy ny tantara fa nigadra nefa raha paoly ao ambany kely eo zay ny lalan'andriamanitra jereo tsara any amin'ny toy ny tiasan'ny apôtra fitambin'ny folo ty fa nimezan'ny olona tao paoly ny tenen'le hoe tongeto hanambaranareo lay andriamanitra tsy fantatra de mime azy ny olona zany ny lalan'andriamanitra raha resahany asan'ny apôstôly ny lalan'andriamanitra zany de zao zava-miafina amitsika eny am-pandehanana eny eto amin'ity fiainana mandalitra io zany tsy voatery ho fatatsika atsipirian'ny lalan'andriamanitra fa meteza tarihin'andriamanitra am'izay lalana tian'andriamanitra hitondrananao fa izao fotsiny ihany matoky fa eny am-pandehanana ianao de andriamanitra manoro lalana anao ary sakanan'andriamanitra mihitsy ara am'izay lalana fatany fa tsy mahasoa sakanan'andriamanitra am'izay mety ho lalana everinao hoe mety aza kanefa tsy mety amin'andriamanitra eo de izao isory ao an-tsaina fa ny lalan'andriamanitra de lalana voatery hoe tsy voatery hoe lalana tsisy fangiry firiana fa mety misy zavatsarotra ho itsika manao hoe de io ary paoly a fa nosamborona nogadraina nikapohana mafy mihitsy ary zany ny lalan'andriamanitra fa raha mbola toy antsika ihany ny fandalinana ny lalan'andriamanitra tantarain'ny lioko amin'ny toko fadimy folo ity ry avako malala de izao rehefa nandeha paoly de tonga atao am'ilay tanàna izy tsy azo ny an-tsaina mihitsy hoe inona moa zany fa de hoe mita fotsiny ty makedonia de nahita an'le fahitana de nankatoa izy nankatoa le fahita nankatoa ny fitarehin'andriamanitra izy tsy fantany loatra makedonia fantatra teo an-tantaran'ny paoly zany na de olona varam-pianarana sy tafianarana ary paoly fantany hoe ara-jeografia zao fa izao tsy fantan'izay zavatra miandry azy tsy nanana plan mazava natetika mazava tsara paoly fa de nandeha fotsiny izy ny lalan'andriamanitra de zao lalana zay ilana fankatoavana rehefa misy zavatra sain'andriamanitra ataonao mety tsy mahazatra anao mihitsy le izy ndraindray mety tsy ampoizinao tsy eritreretinao kory ara le lalana de zao inona ny fitaovana ny fankatoavana sy ny finoana ny faharesen-dahatra le lalan'andriamanitra kory tsy hoe lalana vaovao tsy lalana vaovao fa zao tsy niala tamin'ny vinany paoly ihany paoly tao anatin'ny lalan'andriamanitra de zao itory ny filazantsara ihany izy tsy hoe le fahitana zany tsy niteny manao hoe mitamaka ty makedonia dia ao fa atao lasa mpivarotra inona ianao tsy zay le tao ty makedonia fo izy hoe ka vonjeo zahay zany hoe raha ohatra ka zavatra fa lay fahitana raha ohatra le fahitana ka miteny hoe mitamaky ty makedonia ka aza mitory filazantsara fa mitondra tsy fantatro manaova lasa mpivarotra na manaova lasa mpandra raha tsy fantatro mety ho zay dia tsy lalan'andriamanitra zay tonga de fantatry paoly fa tsy lalan'andriamanitra zay fa satria ny foto-kevitro paoly hitory ny tenin'andriamanitra hitory ny filazantsara de fantantsara fa lay fahitana de manamafy izay fanoloran-tenany zay tsy ny fanohitra tam'lay fanoloran-tenany mihitsy zany lay fahitana tsy ny fanohitra tam'izay vinany momba ny fiainany mihitsy lay fahitana de fantany hoe lalan'andriamanitra io zany tsy manova zavatra hafa mihitsy amin'ny foto-kevitra maha izy azy lay fahitana dia
azo ny antoka fa lalan'Andriamanitra iny. De nandeha izy Paoly sy Silasy ary dia nakany Troasy izy namakivaky any Samotraky zany de lalana zay mamaky mandra-patonga any am'lay zaratany Makedonia dia mbola lavitra ny lalan'Andriamanitra de tsy voatery hoe fantatra mandrakariva, tsy voatery hoe akaiky, tsy voatery hoe fa ny lalan'Andriamanitra dia fanefena eny am-pandehanana. Ny lalan'Andriamanitra de sekoly ny lalan'Andriamanitra. Dia nandeha tonga tany Troasy, tonga tany Samotraky, tonga tany Neapoli ary io fanjadona tao Filipy. Filipy zay voalazantsika voalaza matetika amin'ny tatasoan'ny Filipianina zany. Lay fiangonana zay naoron'ny Paoly ary ny fiangonana tian'ny Paoly indrindra sy tian'ny Paoly indrindra de ny fiangonana tao Filipy. Marina loatra tian'ny tao Koritiana, tian'ny Romana, tian'ny Galatiana, tian'ny Efesiana sy ny sisa rehetra fa izao tena ny famatotram-po tamin'ny Paoly ny tao Filipy. Ny Filipianina ihany no nandraisan'ny Paoly fivelomana. Tsy nandray fivelomana tamin'ny Koritiana ny Paoly, tsy nandray fivelomana tamin'ny Galatiana ny Paoly, tsy nandray fivelomana tamin'ny Kolosiana ny Paoly, tsy nandray fivelomana tamin'ny fiangonana tany Bery Paoly, na tany Rome Paoly, fa izao tamin'ny Filipianina rery ihany. Mariky ny fifamatorany Paoly tamin'ny Filipianina zany. Lay lalana tsy napoizin'ny Paoly mihitsy. Izy ny hevitra no ho an'ny Bitiny, ho an'ny Frigy, ho an'ny Galaty, lalany mahazatra azy. Tsy tany nitondran'Andriamanitra azy fa tany am'ilay fiangonana zay ho tia azy indrindra ary tena tiany indrindra. Ny lalan'Andriamanitra de izao lalana mahagaga eo masontsika ary mampifanojo antsika amin'ny zavatra tena tiantsika sy ny nofontsika ary. Tsy apoizitsika eny am-panatanterahana ny lalan'Andriamanitra sy eny am-panatanterahana ny lalan'Andriamanitra eny sika, eny am-pitariana anam-panekena ny fitariany fanan'Andriamanitra ensika, entsika no mifanojo amin'ny zavatra tiantsika, amin'ny olona tiantsika, amin'ny olona tiantsika, amin'ny fiarahamonina tiantsika, eny am-panatanterahana ny lalan'Andriamanitra eny. Rehefa manaraka ny lalan'Andriamanitra isika de tojo lay tsy no eritreretintsika akory ary fa lay zavatra mihoatra lavitra no lazaintsika satria nankatoy lay lalan'Andriamanitra Paoly. De tonga tao le zaratany Makedonia izy tao Filipy zany dia nijanona andro vitsivitsy teo. Nijanona andro vitsivitsy teo izy mbola lasa mieritreritra. Inona moa Andriamanitra ny antony nakanesanao nitondranao anay aty Filipy? Tanàna tsy mbola misy kristianina, tanàna vaovao tsy mahazatra, lalana vaovao mbola tsy nandehanana. De nipetraka andro vitsivitsy le metra-panontaniana hoe maninona eto Filipy moa zahay? Nefa zay le lalan'Andriamanitra. Misy fotoana amin'ny lalan'Andriamanitra itondrany antsika io, misy fotoana tena tsy azontsika mihitsy fa nakatoy fotsiny tsika takany Abrahama de nandeha. De zao eny am-pandehanana no metra-panontaniana hoe toatran'ny inona moa zany Andriamanitra ny dikan'izany andro vitsivitsy toatra mipetra-potsiny zany, toatra miodikodina fotsiny eto amin'ity lalanao ty. De io ny filaza Luka eto mitantara hoe de mbola nitoetr'andro vitsivitsy. Paoly olona maika lava, Paoly fotoana amin'ny Paoly vonjena mihitsy. Saingy zao navelan'ny tompo toa somary mipetrapetraka tao Filipy. Toatra nisy andro vitsivitsy mipetrapetrahana, nakanaina ve, nieritreretana ve, nandiniitena ve, nandinina ny sitrapon'Andriamanitra ve fa zao de nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra Paoly ny andro vitsivitsy. Ny andro sabata izy ary. Tonga tao amin'ny sabata, inona atao rehefa sabata ny mahazatra an'ireto olona reto mpivavaka izy. Ny jiosy rehefa sabata dia raha ohatra ka teo anaty sinagoga de eny amoron-drano ny jiosy no mivavaka. Haitsika tsara la hira hoe eny amoron-drano ny Babilôna, asa nataony bonemy mahiry izy iny. Zay hiran'ny zanak'Israely babo tany Babilôna tamin'ny fotoan'andro de mitomany eo amoron'ireny ranon'ny Babilôna ary tonga fahazagana ho an'ny jiosy mihitsy any amin'ny toerana fivahiny iny ihany eny amoron-drano, amorona renirano izy mivavaka. Ny antony de zao eny mangina, any no mitokana. Dia rehefa toerana tsy sinagoga de ny jiosy rehetra tamin'ny fotoan'andro dia eny amoron-drano izy no mivavaka, manao méditation. Ary dia io Paoly fa sabaty ny andro
mazava ho azy any amin'ny toerana tsy misy sinagoga izy, toerana tsisy fivavahana. Aiza any Anzaratany Makedonia. Tsy azo ny an-tsaina mihitsy hoe izy sinagoga any. Raha ohatra ka ny Galatia izy, raha ny Efesosy izy, raha ny Kolosy izy, de azo ny antoka fa misy sinagoga ny Jiosy any izay itoriany an' Jesosy Kristy Tompo. Fa eto kosa azo ny antoka fa tsy ahita izy. Fatany fa tsy ahita izy. Lasa izy nakeny amoron-drano. Sao mahita Jiosy, sao mahita mpivavaka. Ny lalan'Andriamanitra de zao rehefa ko malala. Nataon'ny Paoly dia nitady ny olona mitovy finoana aminy izy. Nanatona mpiara-mivavaka izy aloha. Hoe iza kay no efa mino an'Andriamanitra. Zany hoe Jiosy io zany. Na olo tsotra ka mino an'Andriamanitra fa tsy mbola mandray an' Jesosy Tompo sy Mpamonjy. Mino an'Andriamanitra pahary fa tsy mbola mino an' Jesosy Tompo sy Mpamonjy. Reny no tadiavin'ny Paoly voalohany. Ny lalan'Andriamanitra de zao mahatoka atsika mangetaeta anatona namatsika ny olona mitovy finoana amitsika, mitovy fivavahana amitsika mihitsy aza. De lasa Paoly nakeny amoron-drano. Zay ny dikany. Rehefa tonga teny amoron-drano izy, dina no nitranga iny fa nisy vehivavy mpandraharaha atao hoe Lydia. Izay avy any amin'ny tanàna Tiatira. Fantatro Paoly tsara ny tanàna Tiatira, de nivavaka tamin'Andriamanitra izy io. De notorian'ny Paoly ny filazantsara de natao batisa. Mitamaka ty Makedonia de vonjeo zahay. Ho an'ty vehivavy ty zany, so an'ilay lehilahy mpigadra ao amin'ny fonja, ka itenenan'ny Tompo, ka itenenan'ny Paoly ary amin'ny andininy fa 1:30 hoe minoany Jesosy Tompo anao, de vonjena ianao sy ny ankonanao. Zay ihany ny dikandian'ny Paoly tany Filipi. Nitantarainy asan'ny apôstôly eto izao, fianakaviana anankiroa nitantarainy Paoly eto, tantarainy Luka eto no ataon'ny Paoly batisa. Dia ny fianakaviany Lydia menakavy sy ny zanany natao batisa tao, dia ilay mpiandry fonja mirahalahy sy ny zanany natao batisa tao. Zay no vonjen'ny Paoly. Zay le hoe vonjeo zahay. Ny lalan'Andriamanitra de zao le avako malala. Tsy voatery ho vokatra mihezinezina be mihitsy. Tsy voatery ho fombiazana mihezinezina be ny lalan'Andriamanitra hitondrananao. Fa olona mety fianakaviana anankiroa monja, tahak'izay nitantara ato amin'ny asan'ny apôstôly eto. Mety ho fianakaviana roa monja. Mety ho zavatra heverina, mety ho bitika io imasonao, fa goavana be eo anatrehan'Andriamanitra lay vokatra. Reny mpianakaviana mpandraharaha, zay no nataon'ny Paoly batisa. Ary lehilahy mpiandry fonja, zay no nataon'ny Paoly batisa, no vonjena. Tsy hoe vahoaka anarivo nitaka no bokin'ny asan'ny apôstôly, tsy hoe olona eraky ny stady nitorian'ny Paoly ny filazantsara, tsy zay, fa fianakaviana romonja. Saingy sarobidy tamin'Andriamanitra reo olona reo. Reo no nampahitan'ny Tompo fahitana amin'ny Paoly manao hoe mitamaka ty Makedonia. Raha tsika rehavako malala, rehefa mandrefy ny lalana de tsika tratran'ny ataotsika hoe zavatra goavana be mandrakariva vo atao hoe lalan'Andriamanitra. Rehefa misy fahombiazana be mihezinezina zay vo atao hoe lalan'Andriamanitra. Ohatra hoe fotoam-pivavahana tsy maintsy goavana be amin'ny stady ve, vahoaka be dehibe vory ve, zay vo ataotsika hoe lalan'Andriamanitra. Sa misy vokatra be dehibe, fahasoavana be dehibe mitosaka, asa fahavitan-javatra goavana, vokatra ngeza be vola, tsy haiko fisondrotana, voninahitra, zay no heveritsika ho lalan'Andriamanitra. Fa tsy zany ange ny lalan'Andriamanitra indraindray. Satria tsika tratrany ataotsika hoe influence na tandodomy ny fiainan'izao tontolo zao zay tratrany ataotsika hoe zavatra nge goavana mandrakariva, tratrany toe-tsain'ny megasy ny gigatsika. Zao rehefa tratrany tera koa moa zany, hoe zavatra ngeza be mandrakariva, tsy atao hoe mahomby raha tsy be olona manatrika, tsy atao hoe mihaja raha tsy natrehina olo manakaja asa, mety olona zay eritreretintsika ao ambony, filoham-pirenena ve, filoham-panjakana ve, tompona ndraiky mpanjakana ve, tsy atao hoe mahomby mihitsy raha tsisy zavatra tahaka zany. Toe-tsain'izao tontolo zao zany, toe-tsain'izao tontolo zao zany, fa tsy toe-tsain'Andriamanitra mihitsy.
ny an'andriamanitra zay miezinezina aminao tsy voatery iezinezina amin'andriamanitra, zay goavana aminao tsy voatery goavana amin'andriamanitra tsy akory. Fa izao eto de fianakaviana anankiroa no navotan'ny Paoly, nanavotan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny Paoly. Zay ny nahatongan'ny tompo nanova ny lalan'ny Paoly, tsy ho an'ny Bitiny, tsy ho an'ny tsy nijanona tany Frigy, tsy tonga tany Troasy sy ny sisa rehetra, navilyn'ny tompo ho an'ireo fianakaviana anankiroa monjy ireo. Zay sarobidy teo mason'ny tompo le avako malala inona ny lalan'andriamanitra ampahafantarina anao amin'ny asan'ny apôstôly io, de izao ny lalan'andriamanitra de izao lalana mitondra anao amonjy ny hafa. Ny mahadrefa efantaranao de izao tsy miala amin'ny vina maha kristianina anao akory ny lalan'andriamanitra. Kristianina ianao, ny vina ny fanaovanao tamin'ny tompo kristianina, tsy hiala amin'ny Jesoa, tsy hiala ny fanarahana azy, de izao ny lalan'andriamanitra matoky fa tsy miala am'izay mihitsy akory. Ny amataranao azy de izao tsy miala am'izay zay mahaenao anao mahampino anao zay. Zay ny nahafantaran'ny Paoly azy. Mety hosakan'andriamanitra amin'ny lalana hafa ianao, fa Andriamanitra ihany mandresy lahatra anao manao hoe ity le lalana. Ary mety tsy maharesy lahatra anao amin'ny fotoana zay hitrangany, fa izao rehefa midify kely eo ka ao anatin'ny toe-tsain'ny fakatoavana de izao hazava aminao hoe aity le lalanao Andriamanitra. Fa ny faharoa de izao ny lalan'Andriamanitra de izao tsy voatery ho lalana mora ho andrakariva akory. Tsy voatery ho lalana hoe tsy ahitana fangery firiana akory. Tsy voatery hoe tsy lalan'Andriamanitra satria nandalo fanenjehana. Fa ny lalan'Andriamanitra de izao lalana mitondra fifaliana ho anao, mitondra famiri-paratana ho an'ny hafa, lalana mitondra mahatonga anao olona ilain'ny hafa, mahatonga anao olona mitondra soa an'ny hafa, ary indrindra lalana mahatonga anao mifanojo amin'ilay nofisinao koa raha tsy ampoizinao. Fa izao mety misy zavatsarotra eny am-pandehanana eny, misy zava-manahirana eny am-pandehanana eny, fa mahatoky fa Andriamanitra miaraka aminao amin'ny lalana zay hitondrany anao. Hoy ny tompony maka tamin'ny Mosesy manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, de manafatra anao izy ankehitriny fa ny lalanao tsy voatery ho lalan'Andriamanitra, fa ny lalan'Andriamanitra aminao de mitondra fiainana tahaka nitondrany any Paoly tany Filipy, ka nahatonga ny Paoly nananamana sy fifankatiavana sy fifaliana ary naorina fiangonana tany Filipy. Ny lalan'Andriamanitra ao anao, mety mandalo zavatsarotra ianao amin'io lalana io, de izao mety maridrify amatarana ny lalan'Andriamanitra zany. Fa izao mahatoky fa hoy ny tompo manao hoe ho loha lalanao sy vody lalanao a. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay. Misaotra anao noho ny amin'ny fahasoavanao fa nalay tokoa tsy takatray ny lalana hitondranao. Rahay veriny mandrakariva fa ny lalanay de lalanao. Misy zavatra maharesy lahatra anay, fa kay tsy lalanao izy ireny. Na de mifanaraka amin'ny sitraponao aza ny votoatiny, na de verinay ho tsara aza ny votoatiny, de ay misy lalana hafa hitondranao. Tompo, misaotra anao zay fa mandrakariva zava-baovao aminay noetin'ireny lalana hitondranao anay ireny. Zava-baovao mitondra fifaliana, mitondra famira-piratana ho an'ny hafa. Zava-baovao zay mampitombo ny finoanay. Zava-baovao mitaiza sy manolokolo ny fanoloran-tenanay. Zava-baovao manome fanantenananay. Misaotra tompo fa ny lalanao koa fanefena, indray mandalo zavatsarotra izahay, indray mandalo zava-manahirana izahay, saingy mahamafiorina ny finoanay ny lalanao. De fantatrao tompo fa mandalo zavatsarotra ny firenenay, mandalo zavatsarotra zao tontolo zao, de tario andeha amin'ny lalanao hatrany zahay. Omeo anay ny fomatoky fa ny Andriamanitray tompony zao rehetra zao, mandahatra izao rehetra zao, mahay ny zavatra rehetra, ary mitarika anay am'izay rehetra aleanay. Ampiorianao ty anatinay tompo ny finoana fa ny Andriamanitra tsy mandao anay ty ampandehanana, ety ampivahinina, fa mampamiratra anay ary mitondra anay ao aminao hatrany. De taio ny lalanay tompo, tario ny lalanay, mba ho lalana zay ahitanay fifaliana ao aminao hatrany. Ataovy
ilay miafy zay ny mpandehanany. Ataovy ilainao Andriamanitra ary azaveranao variana am'izay lala mahazatra anay. Va terizo atoky fa ny tsara indrindra de ny lalanao Andriamanitra. Da io ny asanay, da io ny tokantranonay, da io ny fanoloran-tenanay Tompo, mba ho lalana hitondranao anay amin'ny fifaliana sy ny fandresena. Misaotra Jesosy. Amen.